Efa manomboka ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina ary amin'ny volana novambra no ahavitan'izany araka ny nambaran'eo anivon'ny ministera ny asa vaventy Vola Ravoafy sy Tsirakotarsan. Mampikaikaiky ny maro ny faratsy ny lalam-pirenena fahaenina indrindra ny eo anelanelany Befotaka Avaratra sy Ambanja ary Ambanja Ambilombe. Fa simbana izay miteraka fiakaran'ny vidin'entana any an-toerana, sahiran'ireo fiara mandeha amin'ireo lalandreo. Nambaran'ireo mponina fa tafiakatra hatrany amin'ny 10,000 ny kapoakan'ny vary amina tanàna manamorona ny lalam-pirenena fahaenina. Ny zavatra misy zany sahirana zay rano mantopany an-tragno ary lalana roga tôbily jiaby kale eto isaka mandalo eto. Surtout tôbily madigny sy Sprinter, Mazda tsy afaka mandeha mihitsy. Ke miangavy aminareo ambony hagnamboatra stiato sahirana zay ato. Zay rolo ravoravo satria voamboatra ny lalana ty. Magnantegna zay tena magnantegna be fahavitany. Izy amizao robaka fa izy taloha baka tsy karaha fa izy teo raha tena tsara lalana teo fa izy robaka. Ka izy koa hamboarinareo ravoravo zay. Le fivezivezenay amin'ny lalana tsy tafaboaka fa ngany vokatra lafo tena manonga be tsy mitsahatra manonga karataony vary zao fa mazaka 5,000 eky. Arivo kapoaka amin'ny vary noho tsy fandehanan'ny tômôbily eky. Vola tsisy. Raiky mo tena maro koa izy baka mbola tsy leran'ny tômôbily miboaka fa partir 10h 11h maro be tômôbily baka Avaratra baka atsimo feno tômôbily eto. Mandeha ny fanamboarana ireo teboka mainty amin'ny lalan'iny, nambaran'ny ministry ny asa vaventy Atrifindrazana Djerifa ao anatin'ny 20 volana no anatotosana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina. Tony lalam-pirenentsika tony izay efa ataoko hoe lany andro tsy mifanaraka tsony amin'ny abetsan'ny fiarakodia vaventy mandeha amin'ny tony lalam-pirenena tony no anisany tena nahatonga ny fahampotehana. Amin'izao tsika dia miezaka amin'izay manomboka mijery an'ireo tena teboka mainty aloha zany mba ahafahana mamerina amin'ilony ny hatsaran'ny lalana mba farafaratsiny misy an'izay tsy fahasimban'ny fiarakodia izay mandeha amin'ny tony lalam-pirenena tony. Manomboka ny lalana ary tsy kelikely tsika mijery ny fomba ahafahana mamerina aloha amin'ilony sy manatsara ny fivezivezena amin'ity lalana ity dia rehefa avy eo mandeha ny fanamafisana maro isan-karazany ahafahantsika mametraka an'ireo rafitra izay mandrafitra an'izay lalana zay. Ny androany moa satria raha mahafantatra fa nisy mifandalovana cyclone teto Madagasikara ary tafiditra tao anatin'ny faritra zay nisy orambe ty faritra ty dia tsy maintsy nijanona aloha zany zay asa fanamboarana zay fa hany ka tapitra ny orana raha pitso afaka pitso dia miverina amin'izay ary atao zay fomba rehetrarehetra ahafahantsika mampahaingana kokoa an'izay famerenana ny fivezivezen'ny fiarakodia tokony tsy ao anatina fijaliana zay. Zay ny anisany nametrahana sy namezana toromarika ny orinasa androany ny ampitombo an'ireo ataoko hoe brigady izay mametraka sy mandamina aloha voalohany indrindra an'ireo lavaka ngeza be amin'ny lalana alohan'ny ahafahany miomana amin'ireo akora rehetrarehetra izay ilaina amin'ny tena fanamboarana ny lalana. Faharoa manaraka an'izay dia ny ahafahantsika mandeha aingana ho zateo satria ny tanjona ary ny tsy maintsy atao dia ny ahavitany reto lalana reto ao anatin'ny 20 volana eo hatrany amin'ny volana novambra zany. Ny banque iraisam-pirenena miaraka amin'ny tetikasa PDDR na projet de développement durable des routes sy ny CERC na composante d'intervention d'urgence et de contingence no miara-mobonatoko amin'ny gouvernementa malagasy amin'ny fanatanterana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina.